Halleloia, halleloia. Shalom daholo ho antsika rehetra, miarabantsika rehetra izay miaraka amiko anio maraina. Ary amin'ity maraina ity moa dia tonga ny andro fa 7 ny volana May, 7 ny volana May sahady tsika, efa hifarana sahady ity volana ity. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe Tompo omeo fahendreny izay anisan'ny andronay. Halleloia. Tena mandeha be ny fotoana ary tena hita mihitsy hoe mila tsika manana fahendrena tanteraka amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika. Ny amin'ny ity maraina androany ity dia avy-tsika dia hamaky ny Salamo 5:20 izay milaza toy izao hoe mitarika ny mpandefitra ny marina izy ary mampianatra ny mpandefitra ny lalany. Mitarika ny mpandefitra ny marina izy ary mampianatra ny mpandefitra amin'ny lalany. Izany atao mpandefitra izany dia ny hoe olona manitry tena. Dia jereo tsara fa ny teny hoe mandefitra na manitry tena dia miseho indroa eto, tsy kisendrasendra izany. Androany lohatenintsika dia ny hoe fahendrena ho an'ny ampitso, fahendrena ho an'ny ampitso. Aza adino fa mbola ato anatin'ny volan'ny fahendrentsika, ary ny fahendrena moa dia nanomboka tsika tamin'ity volana mety iny jery manokana ny fahendrena, fa tsy tapitra eo akory, fa tahaka ny marathon reny izany dia hiainana isan'andro amin'ny mandra-pahatonga an'i Jesosy ny fahendrena. Amen. Averiko jereo tsara ny teny hoe manitry tena teo dia niseho indroa. Satria Andriamanitra dia manambara ny lalany amin'ireo izay mbola azo ampianarina. Maro no mety efa nanontany tena hoe naka fanapa-kevitra tsara ve aho teo amin'ny fiainako? Hanokatra varavarana ho avy Andriamanitra? Fa tiany fanalahidy omeko anao, manitretena eo anatrehan'Andriamanitra. Tadio ty fehezan'ny teny ity hoe manakana ny lalan'ny fahendrena ny avinavina. Manaka ny lalana fahendrena ny avinavina. Rehefa mihevitra ny olona iray fa efa mahalala ny zavatra rehetra izy, dia mijanona tsy mianatra intsony. Fa rehefa manitry tena ny fo dia mbola miteny Andriamanitra, mitarika Andriamanitra ary manome fahendrena izay ilainao handrosoana. Isy ny fanamby, fa isy koa ny fahafahana. Ary isika dia mila ny fahendren'Andriamanitra ary mila mahamantatra an'izany hoe lakile ny fahafahana izany tsika. Ohatra iray jerentsika ao anaty Baiboly dia Mosesy. Efa 80 taona izy rehefa avy nahavita fahagagana, ary tsy nahavita fotsiny tamin'ny alalan'i Jehovah, fa nahita fahagagana tena tsy mbola hitan'ny mason'olombelona hatramin'izay. Nefa dia mbola mivavaka ihany izy hoe Tompo, ampianaro ho any lalanao. Tena fanitretenako avana izany. Ny olona tena endry dia mbola mpianatra foana eo anatrehan'Andriamanitra. Ka ity ny fanazara-tena ho anao anio, mba hampiaranao an'izany teny izany. Voalohany, mangatana teny manokana ho an'Andriamanitra, avy amin'Andriamanitra izany. Dia soaty miaraka amin'ny daty androany izay teny angatanao izay. Dia teneny Tompo hoe Tompo, ampianaro any misterin'ny teninao. Dia mitazomy ny fo manitry tena sy mora ampianarina. Amen. Dia hitanao fa rehefa mahay manitry tena ianao dia asandratra. Rehefa mahay manitry tena ianao dia atoron'Andriamanitra ny lalana tokony hizoranao.
Halleloia. Andeha tsika hivavaka androany maraina amaranantsika nyity fampianarana ity. Ray any an-danitro, misaotra anao amin'ity volana mity. Misaotra anao no miteny fampahirizana rehetra sy ny teny rehetra nafafy teo eo amin'ny fiainanay. Ary amin'ity marain'ity Tompo, mangataka aminao zay mba hitazona ny fonay ho manetry tena. Aza velana katona ny fantso ny fahendrenao eo amin'ny fiainanay ny avinavina. Miresaha amin'ny zanakao tsirairay anio Tompo. Omeo tari-dalana mazava ho an'ity volana ho avy ity koa izahay, ary tario zay amin'ny lalanao isan'andro. Amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy. Amen. Amen. Tahin'Andriamanitra ianao ary raha ohatra ka tena nahakasika anao ty afatra androany marain'ity, aza dinao zarao amin'ny namanao ary asio commentaire mihitsy hoe androany dia anetry tenao. Ary tsy hoe tsika dia ahazo ny révélation amin'ny volana Jona, angatahantsika amin'ny Tompo hoe Tompo inona ny tianao ho jerena manokana amin'ity volana Jona ity, ka dia manasanao mba hiara hivavaka amiko hitady an'izay révélation zay mba ho sakafo mpanahy antsika mba teny hanasitrana antsika. Amen. Mirary soa anao, mirary andro mahafinaritra ho anao ihany koa, arengany ho tahin'Andriamanitra hatrany ianao. Ary fahasoavana sy famindram-pona anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia hitoetra andro lava ohatran'i Jehovah ianao. Ampitiavana be dia be Docteur Ina ihany.